Fianarantsoa nanohizan'ny Kandida laharana fahatelo ny fampelezan-keviny ny sabotsy lasa teo. Ho amboarina ny kianjany sentetika ao Pasambaza mba ho fitsinjovana manokana andreo tanora ary tsy hoe elo izy dia hanomboka ny asa. Tsapako ny fitiavanareo na ny tanora, na ny vehivavy, na ny lehilahy, tsy ianareo. Ary te-hiteny aminareo koa hoe za tena tia aminareo ianareo tsy mialamiko ary za tsy hamadika anareo hiaraka na aminareo hatramin'ny farany ampandroso amin'ny Fianarantsoa toky lahy toky vavy. Ekena sa tsy ekena? Ity kianjo ity tsy mba lay tapis sentetika ato. Marina sa tsy marina? Dia tsy afaka milalao baolina ny ankizy eto, marina sa tsy marina? Mesika ty baolina kitra ty fanatanjahantena, marina sa tsy marina? Noho izany alohan'ny nametrahako felana efa nisoniaviko tao amin'ny présidence tao hoe tsy maintsy lona terrain sentetika ohatra ny any amin'ny kianja rehetrarehetra ny kianja atao eto ary efa amin'ny herinandro dia vita ho tonga eto ny fanaovana nyity terrain sentetika atao platoko vavy. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Mila président tanora miaraka amin'ny tanora manampy ny tanora, marina sa tsy marina? Mila président manampy ny mpanao fanazahatena, marina sa tsy marina? Nampatsiahy ihany koa izy nandritra ny lahateny izay nataony fa na tamin'ny fotoana sarotra aza dia teo foana ny tenany ary amin'ny fotoana sarotra tokoa hoy izy ny tena ahafantarana ny namana sy ny ray aman-dreny. Betsaka ny zavatra zay nataontsika. Fa zao ny zavatra teneniko anareo, amin'ny fotoana sarotra no ahafantarana ny tena namana, marina sa tsy marina? Za tamin'ireny fotoana nasahirana antsika ireny dia tonga teto niaraka taminareo nitafa taminareo ary indrindra tamin'ireny fotoana ireny dia nisy ny Covid, nisy ny confinement. Rehefa nisy ny confinement tsy mba nisy mpanao politika tonga taty aminareo, marina sa tsy marina? Tsy voarara ny lalàna nefa zany. Za dia tonga taty ary ity ny zavatra tsy tsindrin'izy ireo amin'ny tenenitsika hoe amin'ny fotoana sarotra no tena ahafantarana ny tena namana sy ray aman-dreny. Tonga taty nandeha ny cyclone, tonga taty tonga ny Covid ary nametosika famena tokantrano mihoatra ny 20,000 no nahazo tosika fameno ary ny sitraka an'izany ny tokantrano maro. Anisan'izany ny tao Andrianjato atsimo, Andrianjato avaratra, ny tany Alalazana, ny tany tanàna ambany rehetrarehetra tany, ny tany tanàna-ambony rehetrarehetra tany, namena fanomezana avokoa. Ary rehefa mandeha teo dia misy ray aman-dreny izay niazakazaka hoe monsieur le président, misaotra anao izahay fa enao no nanavitra anay teo akaikinay tamin'ny andro sarotra. Raha mbola Andry Rajoelina foana ny Andry Rajoelina tsy anarany vahoaka ny Fianarantsoa na amora na amin'ny sarotra satria izay ilay fitiavana toky lahy toky vavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Betsaka ny zavatra mbola tokony atao ao Fianarantsoa hoy Kandida Andry Rajoelina, isan'izany ny fanamboarana Coliseum. Ny zavatra nalazaiko aminareo dia izao, zay asa tombontsika tsy maintsy faranantsika. Ekena sa tsy ekena? Raha nahazo Coliseum ny tao Antananarivo dia hoy hoe tokony mba omena Coliseum koa ianareo eto Fianarantsoa. Ekena sa tsy ekena? Dia izao ny Coliseum efa manomboka ny asa. Raha mba afaka aseho kely amin'ny écran ny Coliseum zay efa mandeha ao. Rehefa vita io Coliseum io tsy olona hafa mitokana an'io fa Andry Rajoelina mitokana an'io eto Fianarantsoa sady mandresitsika no mitokana an'izany Coliseum zany toky lahy toky vavy. Ekena sa tsy ekena? Mbola betsaka ny zavatra tokony ho atao fa zao ny zavatra lazaiko aminareo, ny fotodrafitrasa rehetra tsy maintsy natao reny tsy maintsy nataontsika. Niaraka tsika natao anatin'ny mangidy, natao anatin'ny mamy, fa monda manaraka kosa dia hikarakaranao tanora, hikarakaranao zay tsy manana n'asa, anampy an'izay tokantrano sahirana. Ekena sa tsy ekena?
Zay ny atao boky ary zay ny tsy maintsy ataoko. Raha iketrika dia siporakora sy tabataba vavy be mihitsy ary tokola. Misy tany ngeza be amidy amin'ny vidiny mora dia mba afaka mividy parcelle kely ao tsirairay avy a dia afaka manangana trano ao zay voasarotra amin'izany a amin'izay mba mahazo trano daholo a na ny ambony na ny ambany a na ny mananasa na tsy mananasa dia mba hanana trano ny vahoaka ny ankamaroany vahoaka eto Fianarantsoa tokola. Ekena sa tsy ekena? Dia ny famokarana rano fisotro madio efa ho vita ao ny asa zay mba hamokatra rano bebe kokoa ny vahoaka ny Fianarantsoa zay manome rano manome aina. Marina sa tsy marina? Ao atsimo ao a raha vao miresaka atsimo ianao dia hoe tsisy rano. Izay nanaovako pipeline lehibe indrindra mbola tsisy nanao teto Madagasikara. Efa vitatsika efa mandeha zany ao. Hiatsika fa tsy hiatsika ady sa tsy ady